Sorakotomavo Marguerite reny niteraka ny Ranivo Arivonina Rindran'ny Aina sy Ratiana Arivony Aina Tsitohaina. Tsy marina mihitsy ny filazana fa anisan'ireo navandoza namono nafaty any Rasazy Narindra Itsito. Faly miarabatsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy ary tsy adino ihany koa ny hiarahaba ho anareo vehivavy rehetrarehetra maneran-tany fa indrindrindrindra ho anareo vehivavy malagasy izay mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy izay koa mirary soa ary manaova fety sambatra amin'izao fety 8 mars ho anatokana ho anareo izay. Hitantsika manko ny vidéo teo fa nivoaka tao anatin'ny fahanginana ny reniny tompoko vavy Rasazy Narindra fa satria tafiditra ao anatiny manko ny anadahiny ary avy hatrany dia nitomboka any amponja eny Atsafà manko Ratiana Arivony Tsitohaina izay zanany Ramatoa izay. Tena hita fa marina tokoa ve ity vaovao ity ka nametra-panontaniana ho antsika rehetrarehetra hoe sainy anadahiny zany ve no hamono ny anabaviny ary misy olona 70 manko ny voarohirohy ka nisy ihany koa ny PDS ny Mangatamboangy teo aloha, nisy ny ben'ny tanàna eny amin'ny manodidina, nisy vehivavy mpanao vato ihany koa tamin'ireo voarohirohy ireo. Mbola mandeha manko zao any fanadihadiana koa miandritsika ny tena vaovao marina avy amin'ny mpitondra fandrakana fa indrindrindrindra ireo mpitandro filaminana mizay miandraikitra ity famonoana ny Rasazy Narindra ity. Arahantsika manko zany faneho-kevitra nataon'izay fa tena hita fa malahelo mihitsy ny renim-pianakaviana akatroko ny fetin'ny reny zao dia mampalahelo izy. Olona efa maty ny zanany vehivavy dia mbola eo ihany koa maty ihany koa ny voasambotra ihany koa ny anadahiny izay. Ndao rahantsika zany faneho-kevitra zay fa tena mampalahelo izay renikely izay navelatra zareo zay fa aza adino hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny miabone na manao zay na manao commentaire fa antsika matsaratsara zavatra izay. Ndao ary arahantsika zany vidéo faneho-kevitra nataon'ny reny tompoko vavy Rasazy Narindra sy anadahiny izay nitomboka any amponja izay. Manoloana ny vaovao miely ao anatin'ny tambazotra tserasera mikasika ny nitazonana ny Tsitohaina eny amin'ny fonjan'ny Tsiafay dia manao zao fanazavany zao izaho. Hery Sorakotomavo Marguerite reny niteraka ny Ranivo Arivonina Rindran'ny Aina sy Ratiana Arivony Aina Tsitohaina. Tsy marina mihitsy ny filazana fa anisan'ireo navandoza namono nafaty any Rasazy Narindra Itsito. Ny proof izay etiko manamarina an'izany dia izao hoe zanako reo telo mianadahy reo zanaka anay mivady dia i Meratina Sylvestre sy zaho. Fianakaviana mifankatia sy mifanohana izahay ireo satria isak'izay misy zavatra tao dia miara-mikaondoha, miara-miasa ireo zanako ireo. Profon'izany fifankatiavana sy fiarah-miasa zany ny nametrahany Rasazy Narindra ny Tsitohaina ho premier liste ny conseiller izay ho tariny. Manoloana an'izay betsaka nefanya ny vaovao tsy marina izay lazaina ao anatin'ity tambazotra tserasera ity. Mikasika ihany koa ny nahafaty ny rainy, voalaza ao ny hoe voatifitra ihany koa ny dadany zareo. Tsy marina zany fa ny dadany dia narary avy any Mangatabohangy izy dia niakatra taty aminay taty Antsirabe dia nitsaboinay teo amin'ny hôpitaly lehibe teo amin'ny hôpitaly Atsimo dia tsy nahatohitra moa ny herim-batany dia nindao sy ny fahafatesana izy tamin'ny 2021. Zay ny nahafaty ny dadany. Tsy pihiko eto manokana fa betsaka isika ny
milaza zay vaovao zay tena manimba fosy tsy marina tokoa zay lazaitsika eo zany hoe te haka fahefana itsito amin'ny nahafaty any Rasazina rindra. Tiako ny milaza aminareo fa io commune Mangatabohangy io de commune zay tena mila fampandrosoana tokoa, tena mangetaheta fampandrosoana tokoa satria voapirofo zany hoe tamin'ny andro ny Meratina nefa nametraka ny fitokisany sy ny fitiavany taminay tamin'ny Meratina ireo vahoaka ireo notohizany zanany zany tamin'ny filatsahany Rasazina rindra sy Tsitohaina. Ina ny antony zany na ny école na ny resaka hoe Brao-Panjakana toy ny gendarme ery ny Brao commune ny école Panjakana ny CSB2 zay anakakely mba vita eo moa amin'izao fotoana zao vita ny Meratina fa ny ankoatran'ny CSB2 io zany zay teneniko eo zay ny mpianatra de tsy misy zavatra mba hatomombana na zavatra hoe mba azo jerena ao anatin'ny commune io. Zay ny antony mahatonga an'reto zaza reto tanora ny vokarina teraka tao Mangatabohangy reto hoe andeha mba hitondra ny fampandrosoana ao amin'ny commune io. Iankaviako ianareo zay mba manana fahafahana sy manam-piniavana tanteraka hanadihady an'ity vaovao ity mba hikaroka vaovao Mangatabohangy hidinany hahita hoe tena marina ve zao hoe manahoana marina io commune io. Tsy misy nefany ny fampandrosoana raha tsy ny olona ao anatin'ny commune mahalala ny maharary an'io commune io no afaka hitondra ny fampandrosoana ao aminy. Zay ny antony ezaka nataon'reto tanora reto zaza naterako reto hoe andeha re sika satria mba efa nahita fahalalana kely, mbola kely eleza ny fahalalana Rasazy zany tsy ampahafiry ny fahalalana zay tokony horatovina kanefa de efa niverina sahady hoe andeha haka an'ireo zandreo ho modely amin'ireo zandreo mba hiditra amin'ny fampandrosoana. Ary eo ihany koa ianao Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina izay mitarika ny tanora hoe aoka isika tanora handray antanana amin'izay ny fampandrosoana any Madagasikara. Zay nahababo an'ireo zanako reo zany nahatonga hoe andeha ary hiaraka amin'ny filoham-pirenena hajaina Andry Nirina Rajoelina hitondra ny fampandrosoana ao Mangatabohangy. Mikasika ihany koa ny hetaheta zay tiako mba havohitra amintsika amin'izao fotoana izao. Valomary Sandroany any ianao Andriamatoa hajaina filoham-pirenena Andry Rajoelina, Ramatoa hajaina Mialy Rajoelina, mitodika manokana aminareo mivady mba ajereo re mba reny ohatra nareo zao ohatra anao Ramatoa Mialy Rajoelina efa maty ny zanako novonoina amin'ny basy izao samborina ihany koa ny zanako anankiray ray tapo amin'ny hany izay tsy fantatro mihitsy ny antony isamborana azy any amin'ny fonjany CFA. Ko mangataka aminao an-tanandroa mba jereo akaiky re tompoko ny mikasika an'ity afera von'olona zay nahafaty ny Rasazina rindra ity. Malahelo de malahelo tokoa ny tenako ny foko satria amin'ny mahareny azy zay niezaka mba nampianatra an'ireo zanako reo, niezaka nampandray anjara an'ireo tanora ireo mba hitondra fampandrosoana nefa dia faty sy gadra no azon'ireo. Apetrako ao am-pelatananao reo fa reny tsy manana inona fa reny mitaraina aminao.